angambany voavonjy ve efa voavonjy ve ao fafay ny tanana zay efa mahafantatra fa voavonjy izy reo tanana be da be reo haleloia vidiny tananao haleloia matoa anao nanangatana dia nanofaofa fantatrao fa izy ianao zay amen 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 dia fantary fa rehefa mandeha anao zany dia ao ambany fahasoavana ao ambany fahasoavana tsy ao ambany asa tsy ao ambany fiezana tsy ao ambany fataterana fa ao ambany fahasoavan'Andriamanitra hitehaka mafo azy isika dia mariny zany tompo tsy elingelen'ity sain'ity tsony hoe isaky ny raha nampianatra ny vavaka Jesosy ta mbola kely nampianariny mamiany zany jerena ara ny fampianarana raha nay zay any an-danitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakanao tao any sitraponao hoe tia tany tahaka ny any an-danitra omeo any an'io zay anina sahazanay ahoana na tonga n'le mpivavaka Jesosy no mampianatra nandeha an'izany etapy rehetrarehetra zany efa tonga hatrany amin'ny fangatahana tany izy vao ny teny hoe mamela ny elokay mba ny fahasoavana ve une fois nandray ny famonjena une fois tsy mini manota fa voavonjy ny zanak'Andriamanitra dia ao ambany fahasoavana foana na tsy ampivavaka na tsy mivavaka na namaky baiboly tsy namamaky rehefa zanak'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra foana e saty zany e rehefa zana dia zanany foana e dia ozy izy Jesosy amin'izay tsika moa zany mivavaka valim-bavaka no ampianarana ny na inona angatanareo amin'ny anarako tsisy manana droit autorité mangataka zavatra amiray amin'ny anaran'i Jesosy afa-tsy izy reo zanak'Andriamanitra ihany reo ihany nomen'Andriamanitra autorité pouvoir alalana angataka zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zahako senao zany ao dia karapala iaratra